Nanginany raha mahakasika ny fizaram-patra eo amin'ny vatovavy sy fitovinany taorian'ny nivoizana azy tamin'ny taon-dasa. Na efa azo lazaina ho betsaka aza ny fifandresen-dahatra natao momba izay. Mbola mitana ny heviny avokoa ny tompon'andraikitra isan'ny tokony nanohitra ny sosikevitra naroso ny fitondram-panjakana tamin'izany. Isan'izany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Ikongo. Mikasika ny dosia vatovavy fitovinany dia mazava. Efa betsaka ny fanehoan-kevitra natao, efa betsaka ny fizarana sy fanakalozana ny fanaovana, efa nomena ny antony rehetrarehetra mba hahatonga ny distrikan'i Kongo ho ao anatin'ny faritra vatovavy. Fa zahay dia nijoro tamin'ny hevitry ny tany fotony, ary zahay dia nampitondraina feo avy any fotony, fa tsy hoe eritreritra na aingam-panahinay na kajikajy politika araka ny eritreretin'ny sasany akory, fa ny safidin'ny maronisa sy ny fironana miainga avy any fotony dia hoe zany distrikan'i Kongo zany efa faritra vatovavy hatramin'izay. Na tsy mbola fantatra mazava aza ny lahadinika hodiniana anatin'ny fotoam-pivorian'ny Antenimera Rotony tamin'izao fotoana izao. Tsy mbola tokony ampidirina anaty lahadinika ny resaka fizaram-paritra ka hitsangana ny faritra 720. Tokony mbola hiverenana ny fakakevitra andraisana manana ny hevitry ny olobe sy ny mponina eny fotony hoy ny fanazavana. Satria zahay zany nitaky hoe mba hienoy ny feonay mba halao ny hevitray. Satria zay zany nitanay hoe nandringa tao anatin'le asa rehetrarehetra natao tao aloha rehetrarehetra. Ohatran'ny hoe ny ilan'ny tariany ny enona sy ny raisina ny sosikevitra zareo, fa taty aminay taty zany tsisy ny aino. Na nisy ny aino ihany fa ohatran'ny efa maka anjara sahady any amin'le fanapahan-kevitra farany ilay fakan-kevitra. Dia ny fieritreretako anazy tao anatin'izay vanim-potoana lavalava zay dia mety nisy fionana, na nisy fifanantonana, na nisy fidinana ifotony, na kana marina hoe inona marina ny zavatra misy. Ny distrika Anosivarika ifanadiana ary mananjary no handrafitra ny vadivavy araka ny sosikevitra momba ny fizaram-paritra raha iverenana, manakara vohipeno ary kongokosa ny fidovinany.